Akafaliana trany tompoko lasy tompoko vavy no iarahana aminareo indray fandarana morom-patana ity izay tsozoviana aminareo intsony ary fifaliana ho anay ihany koa mankasitraka feno sy tanteraka amin'ny fiarahana amin'ny fandarantsika morom-patana anjaran'ny lehilahy indray izao amin'ny loha hevitra farany izay niarahantsika dia ny fampirafesana ny vahintsika androany itoky Jean de Dieu diary ary ifidy izy efatra amin'ny rahalareo indray no iaraka amiko iaraka amintsika androany antsehatra fa miarabanareo efatra amin'ny rahalahy tafahoana amin'ity fandarana morom-patana lehilahy fampirafesana ity manahoana ny fahalalanareo manahoana fieritreretrareo manahoana fandinika androany izany hoe fampirafesana zany so mantsy lehilahy no tena malaza mampirafy miaraba ny madame Vony Tatany dia miaraba antsika rehetrarehetra dia miaraba nreto namako akaiky reto koa dia miaraba ny mpikarakara rehetrarehetra zany toga tamin'izao fandarana amorom-patana zao amin'izao folakandro arivariva kely zao Ombako manana koa ny arahaba izay efa natolotsy madame Vony Tatany moa mpanentana ny fandaharana dia tsy adino ireo teknisiana indrindra ianareo mpanaraka tsy tapaka dia reto namako reto tonga dia mahafaka milaza hevitra hoe inona fahitanareo an'ilay hoe fampirafesana fa nareo lahy no tena tsy maintsy mampirafy afaka alefa eny ary miaraba ny madame Vony Tatany moa dia ireo teknisiana rehetra le loha hevitra moa zany fampirafesana raha amboko manokana aloha tsy voatery hoe izay lehilahy no hoe tsy maintsy mampirafy satria mahatonga ana amin'ny teny an'izay zavatra izay dia izao io zany tsy voatery hoe ny lehilahy satria ny vehivavy koa misy manao ny zavatra io ny lehilahy indraindray hoe manaja ny olon-tiny manaja ny vadiny fa le vehivavy mihitsy ny tsy maimena manao ny ataony dia eo ny ohatry ny lasa miteraka dizadiza be le izy momba an'izay zavatra izay fa tsy voatery hoe lehilahy foana ny mampirafy fa ny vehivavy koa mampirafy miaraba madame Vony Tatany sy ny teknisiana rehetra Jesse, fampirafesana ty resaka fampirafesana mbola andindinika kely mandrakabary toky raha amin'le lafon'le fampirafesana aloha amiko manokana ohatrany tsy dia hoe tsy ilaina moa zany tsy dia hoe ilaina be da be koa losa fa io miakina ny toetsain'ny tsirairay avy koa nefa tsy voatery hoe ampirafy ny vadiko dia ndeha koa ampirafy ianao nefa miezaka manao ny tsara zany ao an-tokantrano nefa indraindray ianao koa matetika ny bandy koa matetika zany na zavatra tsy ataon'ny bandy ary dia ohatra ny anakiana ny vehivavy anao foana ary hoe ohatra hoe somary taratara-mody kely amin'ny alina dia efa hoe mololozanao taizany ray dia ohatra izay le izy fa zao koa le teny toky tao zao ohatrany hoe ahoana moa izy tao indraindray mety fampirafesana indraindray tsy mety moa izy tao sa arakaraka ny fisainan'ny olona arakaraka ny fisainan'ny olona zany le izy zay tena tiako tenena manahoana ny izy ity moa zany resaka amorom-patana resaka fitiavana mihitsy zany no resahantsika eto dia fitiavana io amiko ohatra ny voninkazo dia ao anatin'izany voninkazo zany mila zavatra be dia be raha tsy tena fa tsy hoe rano raha ataontsika hoe raha mangosaka ny alefa ao mety anahirana izay nidirako any amin'ilay hoe tsy maintsy lehilahy hoe mampirafy sa ny vehivavy koa eny izay aloha lehilahy zao eto tsy sanatria mihitsy izay hiaro vehivavy fa mba hiaro ny rambony tsy tapaka ihany koa izay tiako tenena amin'izany rehetrarehetra zany tsy voatery ny lehilahy ihany fa tsy vitsy koa ny vehivavy maro ny lehilahy fa tena tsy vitsy ny vehivavy manao an'izay resaka fampirafesana izay dia mbola maro be ny hevitra andeha eo fa manasantsika anaraka tsy amin'ny farany mbola maro be ny hevitra andeha eo mahakasika ty fampirafesana ty zaho tsy hiaro vehivavy fa hiaro rambony tsy ho tapaka tamin'ny teo aloha tokoa dia fampirafesana ny loha hevitra fampirafesana ihany ary vehivavy daholo no fahiny teto tamin'izay fotoana izay no nanaovako hoe ho asiako ihany lehilahy ozy ilay vehivavy anankiray zay azy io mafy mihitsy
satria ranomarina kosa aloha dia ny lalahy no tena manao betsaka miohatra ny amin'ny vehivavy zao ane tsy piatsika aloha eto fa ianareo lehilahy tsy tena hoe tsy le fampirafesana tena hoe ara-pitiavana fotsiny kanefa manohina fitiavana ihany le zavatra atonareo ny baolina anareo ny torasy amin'ny tao anareo fitsangatsangananareo ny asanareo ny namanareo sisa dia efa fampirafesana anankiray ho an'le olo-tiana satria araka ny tenin'ny toky tao zao dia hoe nataratara hariva kely aza dia efa iny dia efa mahazo fanakianana fataisana harivariva tsy voatery mety toky miteny tsy tany amin'ny vehivavy efa tany izy fa mety hoe tany amin'ny namana izy tavela tany amin'ny namana tany amin'ny fialambolina dia efa amin'ny vehivavy ny fampiraisan-dalana ny fitiavana na efa ao tokantrano na mbola tsy ao tokantrano amin'ny zavatra hafa aminy dia efa fampirafesa zay ka mampiena ny lanja ny fitiavana manao ahoana ny fahitany lehilahy marina amintsika ny tokantrano any fa efa manatokantrano daholo izy efatra amin'ny rahana reto manao ahoana ny fahitanareo lehilahy zany hoe fitiavana tokony omena ny vehivavy aiza hoe saina metrahanareo an'izany tsy sanatry vava voaterina ny tokantranonareo lasainareo fa fiarahamonina dia ahitana tranga isan-karazany ny amin'ny hoe fitiavana tokony omena ny vehivavy le hoe eo amin'le fitiavana tokony omena ny vehivavy le izy moa zany eo amin'ny hoe arakaraka n'izay zavatra miseho raha teneniny zao izy hoe le fitiavana zany tsy hoe omemena fotsiny comme ci comme ça eo fa arakaraka ny ohatrany hoe moa zany makafy ny zay zavatra tiany ohatra mahay mifandefitra eo aminazy sy ny tariny dia efa mandeha ho azy le resaka fitiavana ka voatery andefitra foana ary ve raha toaka misy zavatra tsy tokony olefenina dia raha eo amin'izay kosa aloha dia mety hoe tsy hisy mifandeferana raha ohatra ka hoe amina manokana raha ohatra hoe tsatrako eny an-dalana evy hoe miaraka amina lehilahy dia mbola andefitra aminao ihany fa tsy mandefitra kosa amin'izay fotoan'izay fa tsy mahazo miaraka amin'ny lehilahy mihitsy zany eny an-dalana eny vehivavy le izy nge tsy hoe miaraka amina lehilahy hoe namana sy ny tany fa tsy maintsy ho tratra foana raha ohatra ka andaigny aty amiko ohatra hoe namako iny na hoe cousinko iny kanefa nitsatrako tapoka ty arina aty hoe ke hoe olo tiana any akafa le izy dia zay le hoe tsy hisy fandeferana tsony manakambatra fa fantanina mipetraka dia hoe ahoana no amezana ny fitiavana vehivavy misy any botsy zay misy any le zafy zay ao anatina atsikany hoe raha ty après vehivavy de reto fa io kany ohatrany zazakely mihitsy zay nanaovana anazy hoe ahoana moa papozy rafotsy rafotsy ko vety zazakely ie dia ao anatin'izay raha ohatra anao zany mampianta be anazy anao anatin'le izy hoe arahana daholo zay sitrapony izao fa tsy maintsy mba misy condition kely hatreto ihany araka ny teneniko teo resaka volo voninkazo hoe tahaka amin'ny voninkazo zany ny fitiavana arakaraka izay mba ilaina ohatsy hoe mainy andro be zao le voninkazo mba takotakomanao kely ohatra maina be izy mba sisinao rano kely na tondratondrana kely ohatr'izay dia ohatrohatr'izay koa fitiavana io izy zany amiko raha ny hevitra mandeha ho azy ny fifamezana fitiavana ao tokantrano indrindra satria miankina amin'ny zava-misy mihitsy fa tsy hoe ampitovy be amin'ny fiaina ohatra amin'izao zao mandeha mihitsy ny resaka film dia misy mihitsy ny vehivavy tena hoe mikopie be an'le zavatra mandeha amin'le film izy dia forceny hoe tsy maintsy anao ohatran'iny koa le vady ve nefa amiko tena ohatrany hoe routine ve ny tena manambara anazy kokoa routine mihitsy io resaka fitiavana io hoe mandeha ho azy rehefa tonga vany raha mise efa hainy madama ny tokony atao tonga vany madama efa mba hainy monsieur ny tokony atao dia ohatr'izay le izy dia mifanampy eo dia tanaka vizavanany toky manakambara mahakasika izay anapiko ela le resaky madame vony tantany teo le momba le hoe misy ny namanamana miaraka amin'ny revy dia misy ny troisième mi-temps tsoroka amina aloha fa za tena tsy ao anatin'io troisième mi-temps io mihitsy
fa raha ohatra hoe misy bandibandy akamako zao be da be miteny hoe andao hirevirevy kely de za manaraka fotsiny mandeha fotsiny de efa fantatry mivady aman-janaka za le izy hoe tsy misotro na ohatry zany fa rehefa hoe taramody fotsiny ao an-trano de tsy maintsy hoe fatany foana hoe tana aminamana na ohatry zany fa tsy de liana le troisième mita loatra ine fanoarana moa nanaovantsika niny fa ono ahy inona ary raha aminareo lehilahy ndo rahantsika manaiky aloha fa misy fampirafesana sa misy tsy misy fampirafesana misy fampirafesana fa inona no antony ary a mihina fa malazay mihina fa mandrakabary fity inona ary no toetra tena hoe tsy zakan'ny lehilahy mahatonga azy mampirafy toetra tsy zakan'ny lehilahy eo amin'le any ampiasana zao ohatsy efa misy matezitra kely anazy ny ampiasana ohatsy de tonga ohatrany ianao mameritseritra hoe mamilama ny zavatsava ny asa rehetrarehetra nefa mifanohatsy amin'izany le izy de eo le mampitonga an'le fahatezerana sy le fifamaliana kely nefa mety zavatsy tsisy dikan'le izy ohatra mety hoe mbola tsy voaloatra le vary ohatra mbola mianjy elaela mbola varina manana rera fotsy ohatra na ohatra tsy zay de zay mahatonga an'le ady de mampirafy ka fampirafesana moa inona tena tsy zakan'ny lehilahy mahatonga azy mampirafy de mahatonga an'le mampirafy nzay le raha ny amiko manokana misy kosa le vehivavy mihitsy no misary adala am'zay aminay lehilahy zay de lasa fakapanahy be le izy zany lasa mandeha ho azy le lehilahy lasa mandeha ho azy le fitiavana lasa mizara roa zany le izy de nao ohatsy mandanjalanja hoe raha akary de mety ho very ihany nytokantrano fa lanjalanjaina zany fa amin'ny lehilahy tsy voatery hoe ampirafy daholo fa le fakapanahy mihitsy ny sarotra toerana ny tena marina na vehivavy koa reo anatin'izay mahitahita tonjakatikata rana izy de efa milasy izy lasy izy rehefa le vehivavy an'izao zany tena sarotra efa mahay zavajavatra nareo lehilahy moa zao ndray sahany ety fa ny vehivavy efa vita sahany lehilahy ndraisa no mamely vehivavy eto amin'izay ndagnoary endrika ndre hoe ary io zany samy manany ny samy manany io zany samy manany saina misy olona tena lehilahy zany tsy voatery hoe ampirafy zany fa miankina amin'le situation misy mety efa akizany taloha fa mety tsy anjarany de mety efa mifanena izy de efa ndao indray ndao masina kely indray aloha mety zava-misy zany horesantsika zay rehefa avy eo tena hitako ndao ary inona mahatonga ny lehilahy mampirafy tsotra kely zany hoanao re vehivavy rehetra zay mijery mihitsy ty teniko ty indrindra ho an'izay mbola tsy manatokantrano de efa manome secret be satria eo no mahatonga ny lehilahy mampirafy tsotra kely le izy ohatra somary voaka kely aloha za am'le lohevitra malaza be ny vehivavy any amin'ny indrana any hoe rehefa lasa anao de lasa mamboly kokoa lasa manao fanafody ny vehivavy laingy zany tompoko tsisy an'izany fa ny fikarakaranao any vadinao io ny atao hoe ody fity mihitsy atao anatin'le consigne am'izay na le hoe conseil kely maika ny vehivavy rehefa tonga avy ampiasana ny vadinao nininona olana nininona fahaseranana nininona mba mandefera kely re ataovy zay mba atsapano hoe mikarakara anaty ivadiko ty farafaratsiny fa misy ny vehivavy tsy hay hoe manananaka ve fa tonga avany tsinitsinina eo de ava kitakita be araka le tena zandro teo avy any ampiasana efa stressé be reraka de manomboka eo zany le bandy lasa ny saina e raha mba ary amin'ny anina hoe zany zao mety mba hanao ahoany sa hoe andramana mihitsy sa hoe ahoany de manomboka eo le saina lasa zay tompoko mahatonga le fampirafesana aloha voalohany indrindra de fanampin'izay mbola tsy miala am'le resaka fikarakarana ihany vehivavy zany ohatsiny hoe somary exigé be zany ny ravaza rehetsarehetra mihitsy ohatra zao hoe misy ara mbola tsy vita ao an-trano ohatra hoe resaka fanaovana couvert inam-bary de izy tsy miteny hoe alaive ry zavatsy ry fa ianao ny tena endrasany atsapatena endrasany ianao atsapatena ianao nefa varina ohatra hoe mba milalalo jeu kely ana hoe tsy mba hanina mihitsy hanina
tsy mba matsapatena ve hoe tokony ataonao ty zavatra dia zay nga manao tonga madame vontatany miteny hoe ahoana troisième mi-temps ahoana ny anina dia efa mampirafy efa mampirafy zany zao reo manao an'izany zany hoe kina ny famparafesana fa tena misy le izy ary tena misy amin'ny fiainana andavanandro rehetrarehetra mihitsy dia zay fotsiny zany conseil meka ilay vehivavy hoe tena ataovy zay za tsy miteny hoe atao manara-po be eo araka le teleniko teo fa mba ataovy zay mba hatsapany ha mikarakara anaty ivadiko ty sasaoasa mikapany zany io zavavy a nao ianotsika ny any toky eny toky tsika fa dia zay voalazany ranamana tato zay moa zaho fa io zany miankina ny fikarakarany vadinao vadiny lehilahy ohatrany ihany any mahatonga ny lehilahy mampirafy na tsy mampirafy zay le izy raha ohatra hoe arakaraka le nyteneny to hoe tonga avy anam-piasana dia efa mba ataony daholo ny zavatra rehetrarehetra ianao manao zay mahafapo anazy zany ao atokantrano dia ohatra zay koa ny tokony avaliny anao fity mifamaly zany le izy ny tena mariny manakambatra ve ae kasaoary tonga avy miasa ve nao zay no fanoarana andrasika teo a hoe tonga avy miasa zany lehilahy dia efa kizitina avy any am-piasana izy ndo ataontsika hoe natsikizidina na tsy nisy zavatra nahasorena azy aza tany ataontsika hoe reraka fotsiny izy dia mieritrehitra hamantana ao an-trano izy dia mieritrehitra ody any an-trano izy dia mieritrehitra hamantana zavatra milaminao izy milamina fotsiny resantsika na dia hoe tsy madio ary aloha fa na hoe milamina madio sakafo vonina fifaliana hirahira sy ny sisa sy ny sisa moa ary ve anjaran'le vehivavy reny zany eo tokantrano ny lehilahy zany miasa ihany dia tonga avy any dia mitetiky ny hamantana zavatra ohatran'izany eo tokantrano rehefa tsy mamantana ohatran'izany zany dia mahasositra le vehivavy tena dia hitady any toeraka fa izay ve ny mety anjara toeran'ny vehivavy ao an-tokantrano raha ohatra ka zay ny fomba fanehoan'ny lehilahy ny heviny hoe indrindraindrindra eo amin'le hoe sorena rehefa tonga ao tokantrano avy any amin'ny asa dia mamantana zavatra tsy tena mahafinaritra ny anankiray le miandry an'le hoe mipetraka le lehilahy misy zavatra atao misy zavatra kely tsy vita zay tokony anana fahatongavan-tsaina lay lehilahy anao an'lay zavatra tsy vita an'lay vehivavy nefa tsy manao dia ino izy hoy Jean de Dieu le mahatonga le hoe fa ianao fa tsy mahita hoe tokony ataonao ty zavatra ty dia nefa ninao eo fotsiny adison'le vehivavy ve zany ary raha ohatra ka ohatray fomba fanehoany azy ary adison'le lehilahy ve raha ohatra ka tsy mahatsapa ny tokony ataony izy ao atokantrano eny zavatra tiako mariana ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia zao ny tokantrano tsy dison'olona tokana fa dison'olona anankiroa fotsiny zao izy roa ao tokantrano dia samy manana ny fahalemena ao anatin'izany ray tsy natsapatena ny ray tsy niteny tampahalemem-panahy mba azafady mba eo anaty zavatra ty na azafady mba vitao ty zavatra ty ny ao an'ny fiaina tokantrano no fiainam-pitiavany olon-droa dia marina le teo le misy hoe fandeferana Jean de Dieu teo ny teny ihany koa izy tamin'ny fandraisam-pitenenany voalohany hoe mahakasika ny fampiprofesana hoe kolokoloina tambatabasina ary tondrahana fa tsy horano izy le teny hoe tsy horano mangotraka angamba no anondrahana azy kosa izy Jean de Dieu ihany tsy horano mangotraka kosa angamba no anondrahana azy fa tondrahana rano-tsotra izy dia rehefa malazo ho faty anefa io voninkazo io maty foana ihany io indraindray mety misy biby manimany ambanimbany any indraindray mety hoe tsy naharaka fotoana tokony karakarana azy ny zezika indraindray mety hoe navelona ihany koa izy fa mety mitsozipozy le voninkazo indraindray mety hoe misy andreny biby mihinana ny raviny reny zay na manapaka ny fakany zay mety ahatonga azy alazo zany hoe ny fiainana manontolo ny vehivavy sy ny lehilahy ny fitiavana zany zay mety mampalazo sy manimba ilay fitiavana ireo karazan-javatra tany saiko ireo izay tsy maintsy misy eo amin'ny fiarahamonina ka zao ary tsy maintsy misy andrehetrarehetra zany eo fiarahamonina dia zao ohatra ny tenin'ny fidy zany le hoe le vehivavy kosa indraindray ny tena manina izy teo miadaladala fa le lehilahy nge te hoendry ihany karaha ny vehivavy ary ny tratra zany hainy vehivavy ny toetraka hoe tsizy dia tsizy fa lehilahy ve zany tsy hay mihitsy kosa raha ohatra ka misy vehivavy miadaladala ohatra zany mbana hoe atreto ihany ny tokony ho izy ahoana ny fomba ialako amin'ity fampirafesany ity ndao mandroso tompoko avy matetika tsy nisotro kely ihany ny tena mahatonga an'le resaka aloha zany izy ty tsy hoe lehilahy rery no tompony andraikitsy amin'ilay izy
na hoe vehivavy rera tokony azakina am'le izy le izy ny tsy hoe le lehilahy ny voninkazo na le vehivavy ny voninkazo fa le fitiavana mihitsy ny rahana mikolikoly zany hoe misy voninkazo eo de anjaranay roa no mampanirana io anjaranay roa no mampitombo an'io le fitiavana io anjaranay no mijery inona mety animba azy hatrany amin'ny fakany ka saty amin'ny haingohaingony isan-karazany lehilahy ve tsy maintsy hoe aona moa izy teo ny vehivavy zany mba hoe raha araka ny teny madama teo hoe afaka mipetsaka izy tsy de tsy de lehilahy hoe tsy maintsy insiste na hoe tsy maintsy jilajilana koa lehilahy tena nisy fandarana na tamin'ity nisy namana mpampianatra nandray fitenenana tato de tadidiko sara le teniny tamin'izay hoe ny lehilahy izy mity amin'ny alalan'ny maso tena marina be zany ary tena miombon-kevitra aminazy tena mity amin'ny alalan'ny maso ny lehilahy rehetra mihitsy satsia tsapako zany raha ao tokantrano zao ohatra vorehetrarehetra mivadinao sanatria manao fitafy manahirana masonao zany de efa mitarika le izy de tena dariana hita tsaratsara kely ranga de lasa tsy mijery le vadinao ianao simba le voninkazo amin'izay fotoana zay mila zany ianao mba araka le fomba fitenenana hoe ny vady jerijery ny vehivavy raha mitoetra ravaka ny tokantrano raha mandeha aingo lalana eo amin'ilay aingo lalana nefa somary manimba zavatra kely satria misy mihitsy ny vehivavy tena mividy akanjo tena hoe manintona manaitra mopera dia anao lamesa mopera mijery kely ohatry zao orizana tena zavatra zany tenena hoe isika tsy robot isika tsy anjely fa manana fo isika de i fo io miaraka amin'ny maso adaladala tompoko ary ny fo mora ty indrindra fa ny lehilahy zany hoe mity amin'ny maso izy rasinakapola izy mety hoe nisy fotoana am'izay ahafahany miresaka tamin'le vehivaviny io tsiriritiny sanatria eo fandray ny ondy ka sa indrindra ny andao aloha de resantsika aveo le ondy inona moa zany fa de efa arak'izay ohatr'izay foana zany le resaka hoe fitiavana mila mifanaja ohatrohatr'izay foana fa raha nyresaky Jean de Dieu teo ane raha nijery iny resakan'le namana nandray anjara tamin'ny teo aloha tokoa de lehilahy mitia maso fa tsy ny lehilahy rehetra no mitia maso raha mitia maso daholo lehilahy rehetrarehetra de misarabady sy ny vahaolo tiana isaka miodina satria raha jerentsika iny teneniko foana matetika nirany eo amigi lay maminao mety io varapitso izy misy kokoa manja noho ny atratranao isan'andro ianao raha vao mijery misy ane mety olona hoe tseritreretinao hoe tsara tsy akekezinao fa rehefa akaikinao le olona misy zavatra misarika anao tsy kelikely ihany eo anatrehany eo ka za fiovana rehetrarehetra fisariana isan-karazany manodidina an'ity andao atao hoe Tananarivo fotsiny raha Tananarivo renivohitra fotsiny akantom-behivavy isan-karazany io ka ity amin'ny maso tsy sasatry ny ova raha ity amin'ny maso de sasatry ny miova mety angamba hoe adaladala ny maso mety ho adala ny maso mopera sanatria zany fona mopera fa tsy midiky zany hoe hitondra mody mopera na ho azo fakapana mopera anao lamesany le mopera ary nidikan'le hoe orizanako mety nitoy any point teboka telo nitoy an'izay de mety hoe ty fitafina anaovanao amonjy lamesa na hoe ty fitafina anaovanao hoe masom-bahoaka marina tokoa zany tiako ny manipy amintsika vehivavy ho resahanareo lehilahy zany tiako manipy amintsika vehivavy hoe ny fitafina ady hevitra be hitako tao anaty Facebook tao vinany hoe ny mipataloha fanaova hoe ny manao akanjo lehilahy vehivavy mipataloha amiko tsy mampaniny anao misy mpifavaka loatra za vao teniteniteny tao le mpanompon'Andriamanitra ny resaka an'izay tena misy teny ao anaty baiboly hoe ny vehivavy aoka tsy anao ny fitafiny lehilahy raha amiko manokana tsy fantatro fa ilasan'ny hevitra reo nareo rehefa aveo am'izao fotoana zao tena mahita ny olona na de olona lehibe rehetrarehetra de manao short kely am'izao eto Madagasikara Tananarivo no hitako aloha
ny shorta kely mandeha tsy arosy sisa fa ny fitafy izay manahitaitra ny filan'ny hafa mihitsy no olana tsy fantako izay mety fitaisanareo ny vadanareo any na raha ohatra fa mananjanaka vavy lehibehibe nareo fa makasika ny fitafiana amin'izao fotoana izao isan'ny mahatonga fampirafesana ve rendry ndao ary ie raha esiko amin'ny vadiko manokana aloha mivadiko manokana tia manao short de nefa nio tsy midika hoe zany hoe manao short ianao zany de hoe mampirafy any ambadika any ny isika lehilahy rehetra mihitsy ary mandainga zay lehilahy mandahany zao hoe zay mahita vehivavy eny an-dalana eny de mandainga raha tsy mijery ambony katrany ambany ary matetika amin'ny party ambany foana voajery aloha de samy manao fomba fijeriny azay satria manko eo ambany foana mifijery aloha de tsy hoe manao short hoe makeny mandeha eny an-dalambe eny zany zao ny olo tianao ka manao short kely de hoe misy lehilahy mijery ka hoe any de hoe iny zao sipanao iny na hoe iny zao ina fa tsy maintsy mijery foana na iza lehilahy mahita an'izany eny an-dalana tsy maintsy mijery foana tsy maintsy voatsonga arina raha ohatra mandeha moto de fosandra mijery de tsy maintsy foana io tsy lavina mihitsy raha tsisy enatra zany tsisy ninina fa to de atsipiko mihitsy hoe zay lehilahy rehetra mihitsy zany de ohatr'izay foana fomba fijerinay izaniza aminareo ary ve za kosa aloha raha andeha ny an-dalana ny apeako sy ny roboko mety tsy anara-maso anahy mihitsy ny olona fa ary mety tsy ho voasarika ihany koa fa aminareo lehilahy ary ve zany mety ny hoe efa natsipiko teo zany resaka zany manahitaitra ny filan'ny hafa ny fitafiana tahaka zany ie iza mo zany hoe misy manahitaitra tapahako kely vetivety azafady zahay miakanjo an'izany ny vehivavy miakanjo an'izany satria mety aminy mety ny toetrandro mety ny toe-tenany mety hoe brutal izy de mety aminy kokoa manao fitafian-dehilahy fa ianao re lehilahy mihitsy ane ny masonareo sy ny eritreritrareo mitopy any amin'ilay izy zay ie eo amin'le eritreritra io zany arakaraka ny fisainan'izay lehilahy mahita an'izay zavatra zay raha ohatra moa zany ka hoe mahita eny ve de tonga de hoe andeha anatona an'iny de andeha ho resaka satria manko hoe manataitra anahy tsy izay le izy fa arakaraka ny fisainako io hoe za zao vonina hoe anajan'ny olo tiako de tsy juste hoe mijery fotsiny afa tsy hoe andeha anaraka an'iny na hoe nitody andeha ikoty an'iny andeha hanao an'iny an'izao raha izay aloha ny ihany ny hevitra manokana za hevitra iny tiako mba avoaka anareo nandray aloha ny hevitra manokana am'le resaka fitafiana indray aleko kokoa mahita hoe vehivavy manao pataloha tsy hoe lehilahy manao zipo e fa le vehivavy io hoe mieritreritra hoe le vehivavy iny de manao pataloha tsy hoe lehilahy iny nefa lasa mivadika manao zipo ka lehilahy moa tsy hanao zipo mihitsiko fa sarim-bavy indraindray manao zipo efa lasa sarim-bavy izy fa tsy lehilahy tsoniko resaka fitafiana ve ny tena teo hoe raha mitoetra lavaka ny tokantrano raha mandeha haingony lalana fa fomba fiteny somary mifono zavatra lanina iny satria toanako ihany le hoe tsy lehilahy rehetra fa raha misy sivy eo mety mivaly sy tapa mba tsy hena kely rehetrarehetra mitia amin'ny maso fa laingy zany hoe tsy lehilahy rehetrarehetra zany tena mitia amin'ny maso ny lehilahy arakaraka ny zavatra hitany no tiavina de verina kely amin'le fitafiana aloha ny fitafiana zany raha amiko izy io tena kolotsaina mihitsy raha mijerina ny ivelany tsika mijery an'ireny fandarana amin'ny canal reny misy tena tsy miakanjo mihitsy ny olo tena hoe nu mandeha ho azy fotsiny amin'izao misy nefa tena afenina tarehy fotsiny sisa na dia anatina match reny finoana islamika sa ino reny tamin'ireny coupe du monde reny de nampatoavina le izy de io zany ohatrany hoe kolotsaina mihitsy resaka fitafy de amiko tsy de olana be le fitafy kanefa idira kokoa ny kolotsaina malagasy vadiko moa avy any ambanivohitra fianakaviako rehetra avy any ambanivohitra daholo de misy lanjam-be aminay zany resaka fitafiana zany vao mihetsika kely anao na de position anao mipetraka ambony tsi ary de misy fomba fipetrahana mihitsy zany hoe raha anao sorta kely anao na anao zipo kely mety anahirana anao ny hipetraka eo ambony tsi mety anahirana anao ny anatrika ny dadatoa eo hoe misy resaka ifampiresahana moro-patana tahaka izao indrindra moa ny tena ifampiresahan'ny lehibe sy ny ankizy any ambanivohitra indrindra dadabe le mitantarangano iny de ataonao ahoana ny anao sorta kely na anao zipo kely aty Antananarivo indray tsika nefa ny
aty tena tian'le hoe za mikitsana za mila mampidiram-papay koa za mila mba ohatrotr'izay sampapay zany ty fety asa de misy malalinareo de mba ty ampidiradira an'le forme zany izy de eo moa le resaka hoe mamadenja ty tsy haiko naza zao ty tenena am'le mamadenja fa haiko lasany resaka commerce izy io resaka commerce hoe tena vatany mihitsy no ikaramany ohatra tena ohatr'izay de ao anatin'izay le fitafiana hoe raha va tsy atao tsaratsara le entana tsy atao mirantiranty ny entana mety tsy ho taitra ny mpanjifana ny takizany de io zany somary mizarazara be le resaka fitafy satria resaka zavatra be deaibe aty eo au niveau international arakaraka le fomba fitaiza de zay zao nefa hitako hoe ny any ambanivohatra tena asety tena mbola hoe atsaina mihitsy resaka fitafy io tena hoe fadina mihitsy zany manao zavatra tsy mendrika eo mason'olopady zany nao anaty tana resaka fangataham-bady sy noatra zany aby de atsaina manokana ny olopady manakambatra iny koa zany tena sarotra iny e satria le fomba fitafy tiany vehivavy mihitsy iny tiany vehivavy iny satria nahoana misy ary reny tena manao faisy mihitsy ny izy fake faisy fausse faisy de lehilahy koa zany ohatrany hoe sensible be am'le masony tsy maintsy mitazana makany tsy maintsy mijery makany iza niza anana tsy maintsy makany daholo raha misy lehilahy milahatry eo a de raha ohatra hoe misy olona mijery anazy tsy maintsy mijery makany reo olona dimy reo ohatra na ohatrohatr'izany tsy maintsy manaraka any daholo ary anao ary mety gaga ahoana koa reto lehilahy reto tsy maintsy hany foana ny masony sensible be zany iny e fa nytiako tenena hoe hafa ihany zany manao akanjo montiny zany ny amiko manokana aloha matoa izy manao an'ireny de misy ny antony mety hoe anaova mba anaova mba isarihana masina bandy zany le izy zay ngamany e somary manoloana ny vanim-potoana efalalovanareo amin'ny fiainanareo zany hoe ianareo efa manambady daholo a de somary tara ity fanontaniako ty nefa mino fa manana avalen'izany ihany ianareo aminareo raha resaka fitafina raha ny fitafiny ny vehivavy satria ny tena izy tao de samy nanampy azy ndresaka ianareo reo lahy hoe natao hisarihana maso aminareo lehilahy ve zany a mahasarotiny mety ho fitafiny ny vehivavy tena mahasarotiny aloha sady mahasaro-piara nefa misy koa nefa izy roa mihitsy nefa samy manao le zavatsy de tsy makalako tsony efa misy ary tena mpivady zao tsy fanta sa na mpivady na mpisipa manao fitafy tsy mendrika zany izy na iranao ary gaga mpivady ary vereny sa mpisipa sa hoe ahoana nefa tena mpivady izy zany samy manana le tokantrano samy manana ny fitazainy an'le eo am'le fitiavana zany anakamary diary eo am'le hoe le fitafy le za hoe manaytaitra io zany hoe resaka confiance fotsiny apetraka amin'io raha ohatra ka lamody tiany ary ve io de hiteny anao hoe aza anaovany ty na aza anaovany ty fa tsy mety na ohatra zany afandray izy hoe raha tonga de hoe aty amin'ny farany ambony aty hoe short kely anaovany afandray zay zavatra zay fa raha ohatra hoe ka tia manao short izy hoe manara-damody ohatra zany sort zany hoe de hobedesana tsy hobedesana mihitsy zany fa mety zany le izy matoa zany hoe avoakany trano zany mety tsara mihitsy zany de hoe ao amiko le confiance mandeha zany hoe fiakanjo fotsiny io fa tsy voatery hoe andeha hitady ny hafa na hoe hitady tsaratsara kokoa le izy fa resaka confiance fotsiny napetraka de efa milamy anapikela zay koa ngamba le resaka hoe sorta fokely sy ny tariny iny koa zany miankina ny toetsainy le lehilahy ao atokantrano ihany hoe tsy tiako ianao manao an'io de tsy atao le izy na hoe tiako hoe mahafinaritra anao mijery anao manao an'io hoe nandalana de adinao fy zay le izy arakaraky ny toetsain'le mpivady ao an-trano ihany zany fa raha amiko manokana indray zao raha ohatra hoe isan'andro zao manao akanjo malotoloto satria ndeha hiasa de raha ohatra hoe ivoaka kely indray raha bitro hoe andeha hiasa ihany de ivo afitafy hoe ivo madidio de le izy ao de fa mahafafisainana le vadinao ao an-trano iny hoe isan'andro fa hoana miangoengo androany
fa hoana miaingoaingo androany izy tsotra nisan'andro tsotranisan'andro fa ndeha hoaiza matsony mianjaika be nefa hoe hiasa ihany de rehefa oatra ireny ampina ranomanitra kely manakambara fa Jean de Dieu favalazako teo daholo fa zay resaka kolotsaina ny fomba fitafy satria raha ny vanim-potoana iainanay ankehitriny a mandeha mivarotra anaty Facebook ty indray ny lamaody ty indray ny zao de tena manao zay hoafa mihitsy fikala anarahana ny misy mihitsy ara manao tsy fanao tsy fanao ividiana fana mahazo an'le hika farana ozy zareo zay de mivoatra foana izy zay tena kely eny mba mivoatra ka mety mbola tsy maharaka fa raha fatany hoe mety aminao le izy sanatria fa mety anakana anazy any le kolotsaina sy le fitezana io raha eo masiny datoa manahoana ny olopady ahoana ny olona tsy azoko igery-tanana sotry zany teknolojia mandeha fa tsy maintsy mahita izy anaty Facebook ihany zao ndray zao lamaody anatanana ka inona moa zany atao hoe lamaody ngasa zavatra miseho rehetra raha ohatra na manokana hatramin'izay ny ainako tsy manao zany hoe tia indray ny lamaody madamidata mahavitana fa tia indray ny lamaody za ngeza be ty ty zao lamaody ny olona ngeza be tsy anao aniny a ny azy mampamety amiko sy mampilamina ny saiko a no ataoko ka tsy manao itohina fiarahamonina zay aloha de fiainana zay manko ny zavatra tiako atongavana foana amin'ilay izy resantsika hoe kolotsaina le fitafiana amin'izao mety fisainana ihany koa fa rehefa zay ny mahatonga hoe rehefa mianatra ny olona mianatra mandalina fianarana misy an'ilay atao hoe asa mora manao an'izany daholo ressources humaines à Madagascar asa raha misy responsable na ressources humaines mahita an'izao fa ao amin'io asa iasanao io ao amin'ny toerana iasanao io de tena misy mihitsy atao hoe conseil image rehefa miditra ao birao zany olo zany inona ny akanjo tokony hoentina miditra birao inona ny akanjo tokony hoentina miditra any am-piangonana inona ny any amin'ny fiarahamonina inona ny any amin'ny fahafatesana zao tsika zao mahagaga eto Madagasikara zao lasa tena fanehoana lamaody ny any amin'ny fahafatesana fandevenana misy kolotsaina mivoatra tao anatin'izay marina hoe asana mangalatahaka any avahiny émission ny any an-dafo hoe zao tsy tovy amin'ny any an-dafo ovinovino Madagasikara aloha na de efa hoavy ary ny teleferika tsy tovy mandrakizay na fomba fisaina fomba fiainana ny zavatra ny ainany hatramin'izay tsika vao 1 taona na azy fahaleovan-tenany e raika 2 fa raha ny lamaody frantsay jerentsika ny any amerikana olo efa 500 taona mahery sy 100 taona mahery na azy fahaleovan-tena feno andeha hianarantsika zay manko le atao anankiray hoe toetsaina sy misy kolotsaina takina ao anatin'izany rehetrarehetra zany de eo amin'ny fomba fisaina tena samy manany azy koa ny ambanivohitra sy ny andrenivohitra fa ny fotom-pisaina malagasy no izy de zao mahay ny atao hoe fady 5 eo amin'ny fisaina samy tsirairay avy de samy manana ny oentiny miaina amin'ilay fiainany ny olombelona tsirairay avy de fa tsy maintsy verina andoha rano ihany isika ny lorantsika malagasy de zao sika sarotiny amin'ny fady de nametraka izay fa ny tena zavatra natsika akateo sy nampimiahandao mba hidirantsika hoe misy koa ny vehivavy manao akanjo rebareba fa mampiseho tratra koa fa tsy voatery ny manao short ny mampiseho fe fa ny akanjo rebareba koa tena mampiseho tratra zay tahony kely fotsiny bretelle kely de mampiseho tratra efa boritana avokoa zany amin'ny amerikana na de mikasokasandro fotsiny raha lehilahy mahita vehivavy ka misafosandra le vehivavy atreo amin'zareo zany efa harcèlement efa noho izany misy mihitsy fehiny tokony iainana ao anatin'ny fitafiana ny voana fitafiana resaka fampirafesana satria ao anatin'izany tontolo zany zao resantsika zao zareo mpanaraka ilay tokantrano any de nafinaritra le hoe nafinaritra tsy be kely entre guillemets hoe nafinaritra le hoe masary-piaro le lehilahy sary-piaro fitafiana anao vavany de rehefa manao any rehefa tsara be manko ny fitafiana tsara loatra ianao rehefa foy kely ny fitafiana ino koa ty jejeren'olona fe rehefa manao short arak'izany resantsika zany hoe mamao fady sisisy ndao ary le hoe masary-piaro ka efa fantatsy lehilahy iny hoe mety hoe asarika amin'ny bandy ava de mety lehilahy zany tsy fiazanao amin'ny vavany zany fa rehefa hita ny vehivavy iny afaka kotiany iny de le vehivavy koa tsy afaka ny andà mihitsy ny hoe zaza kotianao zany ohatsy zao ka raha sendrany hoe
zakany fakapanary le vehivavy dia tsy maintsy mampirafy koa izy ty le vehivavy zay le hoe sy mahasary-piaro le izy dia hafa ihany le akanjo montana zany hafa ihany zany mifanandrana eo amin'ny fitiavana zany mba mifanaja zay ny tena marina oui ndao metiky a dia avy eo metiky diary any dia verina ato amin'ny Jean de Dieu hoe aleo mba mifanaja hono mandeha inona ny akanjo zany mety asary-piaro lehilahy vehivavy ny akanjo tena mahasary-piaro amin'ny lehilahy amin'ny vehivavy zany le resaka hoe sorta foikely zipo foikely ohatra zany fa tsy hitako zay tena hoe izy koa hoe raha manao pataloha nandalina dia sary-piaro ianao na ohatra zany ale bretel kely teneniko mampiseho tratra be teo tsy mampasary-piaro tsy maninona iny ndray miankina ny toetsain'le lehilahy iny any ohatsy raha hoe takona kosa ve tokony ho afenina tsy haiko aloha le mikasika an'le hoe bretel sy le hoe pataloha lava le niteneny tevy teo iny kokosa aloha zany raha ohatra ka hoe iny zany mampivoaka ny forman'le vehivavy a dia hitany ao an-trano ve hoe hitako zao hoe tsara be misy zao zao pozinao zao fa tokony ho sary-piaro aminao fa diso ohatran'ny tsara be loatra ny anahy manokana aloha tsy izany fa ny anahy moa zany dia zay foana ny azy zany rehefa hoe hitako fa tsaratsara io zany a dia fa hoe io ny hitany fa mety aminazy ka hoe hitako tsara konkoa dia avelako izy io zany anaovy zany zay dia anaovy sy ny tianao fa raha ohatra koa zay tsy hoe diso milatsaka be loatra fa zay indray ny tsy mety zay hoe dia teneniko mihitsy hoe tsy mety aminao io fa mba hosoloa le akanjo azafady ohatr'izay ny anahy zay ka mino andao lo teny ary se okary mizara kely fotsiny le izy hoe ino rery ve ny andeha sa miaratsy lisy anao io zany mipetsaka le izy dia mbola mizara kely ihany aloha le izy hoe ahoana ny tena fomba fiakanjonao rehefa ato an-trano misy mantsy vehivavy tena hoe misy akanjo fanaova mihitsy rehefa ao an-trano fa hafa mihitsy fanaovany rehefa andeha voaka izy na dia andeha atsena azy dia eo amin'izay le izy hoe ianao matetika ato an-trano foana nanao an'ity akanjo ity dia maninona entinao mivoaka le izy tonga tariananiny ianao dia eo dia efa afaka miteny le vehivavy ato lasa sary-pia atao ny afako ato lasa le izy ny mandeha ho azy ohatr'izany ohatr'izay le izy dia verina kely rery hoe miaraka ve sa izy rery dia eo amin'izay anao zany mijery le fitafiny raha izy rery ny andeha tokony ity ny tsy hoe ianao no miteny tsy hoe ianao no miteny hoe tianaovana fa izy mihitsy no manao an'iny dia efa hainao hoe mety zao neny raha miaraka aminahy ianao tsy mety manao an'iny fa mba soloy hafahafa ohatra tsy haiko raha ianao rery tena mety kokoa raha ity nanaovanao fa zay moa eny amin'ny faritsahiva nefa avosaina manana ny tsy hoe manana moa zany fa tsy dia manana hoe safidianana be satria nenay ny akanjo vulgaire be mandeha ho azy rehefa andeha tsena dia atsofoka dinao rehefa andeha hivavaka dia efa tily anao dia tily anahy dia lasa fa ny anay zany mandeha ho azy ny fiainana raha hoe ny ao tokantranonay manokana fa za mahita hoe ny vehivavy ianareo vehivavy mihitsy dia no tsara mijery filma vehivavy dia copie mihitsy imiteny zay le filazanazy moa zany imiteny hoe za ty tovy ny ianina nanana le any io tena tiako be otsina kiny azo reny otsina zao korony reny ohatrohatr'izay io dia mandeha ho azy am'izay le manaraka akory mihitsy zareo manaraka akory mihitsy zareo dia hitako eo amin'ny fiarahamonina zany fa tsy voatery hoe eo amin'ny fiainako zany dia zay fotsiny le hoe mahasary-piaro ve sa tsy mahasary-piaro dia le izy aloha zany raha amiko manokana hoe arakaraka ny zava-misy eo ny tokony hasary-piaro na tsy tokony hasary-piaro lehilahy fa za manokana sary-piaro kosa raha ohatra ka le fitafiny ao an-trano iny netiny mandehandeha satria tokony zarery mahita an'iny ie ny fitafy ao an-trano mahakasika ny hoe paoziny na lokony na didiny na fomba fitafy azy fa ny zavatra anankiray antaniko mahakasika an'izay rehetrarehetra ihany fa tsy mahasarotiny ianareo mihitsy fa hoe entina iza le akanjo na entina iza le akanjo arak'le ny olazay koa teo hoe rehefa manao ressources humaines dia mba fantatra hoe inona ny couleur an'akanjo anaovanao rehefa sahala amin'izao ny tranga aleanao inona ny paoziny akanjo anaovanao rehefa sahala amin'izao ny tranga ambali daholo nareo rehetrarehetra rehefa sahala amin'izao ny tranga aleanao mba ho ary ny anahy aloha zao
to de fantatro foana te alohan'ny voakanitra any izy de mitenana foana hoe diaro andeha hoakaria diaro andeha hoakaria de eo am'le hoe fiakanjo entina any na hoe fiakanjo entina ria misy karazany maromaro kely any le hoe andeha hivoaka ohatra hoe andeha tsena na hoe andeha juste hoe andeha fotsiny andeha hivavaka arakarak'izay zavatra zay ny paozin'le akanjo mivoaka io zany hoe jerevana foana hoe mety sa tsy mety raha hoe le niteneniko teo zany hoe mety amiko sa tsy mety amiko le izy andeha tsena ohatra ve izy de tonga de hoe haingo be anao kiraro tsara be sy ny akanjo tsara be de mety ho hafahafa ihany andeha tsena konkoa ve anao de andeha anao an'izao fiakanjo zao fa tsy maintsy miteny hoe mba soloy kely le akanjo fa tsy zao ve no entina andeha tsena nefa ny tsena zavatra kely eo amin'ny arabe ohatra de ohatr'izay ny anazy zay zay koa zay teny diary zay koa raha ohatra hoe akanjo mandro fotsiny zao no anaovany a ianao efa za zany hoe andeha hiasa za izy moa tena foana hoe hiaraka ana foana rehefa etsena hiaraka hivoaka ny trano de indraindray izy matetika hoe efa tafahomana de mandeha na hoe za mainka efa tonga de asio blouson fotsiny aloha iny akanjo mandry iny tsy mampanino zany ny teneniny Jean Dédé hoe akanjo ny ao an-trano ihany tokony ahita anazy fa ny any ivelany ihany tsy maninona tonga de hoe asiana blouson fotsiny iny akanjo mandry iny de fa afaka mivoaka ianao na hoe ohatrohatr'izay fa tsy voatery Jean Dédé manakambary Jean Dédé manakambary arak'izay hoe nde ho aiza izy ny akanjo tokony anaovana mahasarikaro ve le izy de fanteneko teo hoe ny fiainanay ambany tanàna mandehandeha ho azy fotsiny le izy raha tsy hoe rehefa misy fety be de tena manangom-bola mihitsy fitananan'ny t-shirt kely misarona anay moany mamely moramora zany ry vehivavy mamely mody miteny malefaka izy fa misarika tsy kelikely ny saina vehivavy zany hoe io arakarakinareo ihany io arakarakinareo ihany io fa tena misy fotoana reo hoe manafina amina mihitsy raha fotsy de vidinyle izy avy eo taizanao nahita vao volanambonikotsikotsy de eo zany regny gagy tototy zay le izy de raha hoe resaka fotoana hoe andeha arisy ary zany de efa ao mihitsy hoe ty akanjo ty hoentinay amadika ty akanjo ty hoentinay andeha hivavaka ty akanjo ty amonjy mariazy ny anina de iny ihany no entina amin'ny mariazy ny anina de iny ihany no entina amin'ny mariazy ny anina fa zay ambany tanàna de zay mandeha ho azy ny resaka fitafiana akoatr'le olona mimité zay fiainan'ny olona amin'ny fiainany hafa nefa tsarovy fahaza-pitovina fiainan'olona mihitsy ny fiainanao satria vola miditra tsy mitovy ny lany tsy mitovy ok somary tsindriko kely na mako na mapiko angamba ny resaka hoe ambany tanàna ny akanjo tsy mahaolona enveloppe fotsiny iny fa apetrako foana ny hoe rehefa tsy manahirana sy manohitohina ny fiarahamonina ny zavatra atao de mety na hitabataba ianao na araky ny tenin'ny sete moa hoe misy mijery Canal Plus ozy se misy miboritana sisisa vazava tsy mampanina an'zareo am'zareo zany satria efa ny fisainan'zareo efa lasa ivelan'zao tontolo izao angamba efa any amitsisy fiarahamonina intsony fa raha isika malagasy mbola sarotiny ny ara-piarahamonina nany ambany tanàna io nany ambony tanàna tadidio fa matombola mipetraka eto amin'ny firenetsika ny fokotany ny sefy fokotany ny komity pokotany ny sisisa ny diga zay mbola entitra sy matotra amin'ny fiarahamonina malagasy mifoanany amin'ny resaka sosialy manko ity resaka fampirafesany ity fa any fiarahamonina koa ny tena misy fampirafesany ka somary nivoana kely le resaka eo amin'ny fampirafesana tsara fanahy reto lehilahy reto mody nitseny fotsiny izy teo anamone mody moramora fampitany azy fa mampieritrehitra zany ndry anamone de tsara fanahy zareo fa tsy miteny fa aleo zany hoe lasa tena za aloha tsy mijery série tsy namako ny série documentaire sy zavatra hafa momba éducation no mahavarina fa tsy série mihitsy fa le hoe mijery série de mampitany tena de maro mihitsy ny lehilahy indrindra zay mpiara-miasa miaraka amiko de tena le vehivavy rehefa mahita série madame
tena nananana isan'ny mampirafy amina série koa ny vehivavy zany fa azo arenina zavatra rehetrarehetra fa fanainy zareo tsy miteny mihitsy afa-tsy hoe l'exitiny zay fotsiny ihany mody lazay zareo misikotra zareo mihitsy eto amin'ny hoe ina nitoetrambehivavy tena tsy tianareo mahatonga nareo ampirafy mazava loatra tsisy mampirafy zany zareo reto a raha resaka ara-pitiavana tsy fantako ny baolina sisa fa ao anatin'izany hoe ao anatin'ny resaka tontolo ny fampirafesana foana tsika de talohan'ny fandarana moa tsika zany tao ny resaka hoe izy le enjana be raha pirafy teo fa izy ary nanambady folo mahery izy ary nanambady 100 mahery misy manko ny hoe manitsaka miaraka any izy zay tsy fantatr'olona mihitsy hoe miaraka manolo izy any fa mody endry be tsokotsirika any izy manao zay ataony any fa rehefa mody izy rehefa avy eo ao an-trano ohatrany tsy sinina ao an-trano manitsaka fa le mampirafy a karama mizara roa ny fiainana mizara roa tena ohatra mihitsy hoe aty herinandro aty herinandro aty herinandro aty herinandro ty vadiko ty mahafantatra nyty vadiko ty mety misy hoe vadiko voaloha sy vadiko faharoa angamba zay le atao hoe mampirafy rano fijeriko manokana fa le iray le manitsakitsabady le mangalatra fotoana kely ary mba hiarahana aminy ho apetraka sahala amin'io olo tiana kanefa tsy vady zay amiko manitsakitsaka amin'ny lehilahy ary izy am'ireo normal fantaniana fandrika zany nihiratra be itoky izy moa zany samy manana ny heviny fa ny akapobeany iombona-kevitra 80% mihitsy zay resaka voalaza teo ny fanampiny kely fotsiny angamba ve sa mety hoe mivoana ve lehilahy rehefa hoe mampirafy vakina fotsiny ao an-trano de arak'izay koa ny vehivavy tena tsy fantatro mihitsy hoe mampirafy ve ty vadiko ty sa ahoana saika aloha mety hoe zany tsy mahay fa saiko zay tena miretina mampireto mety anampy anagna hoe ahoana zalany afatarany hoe mampirafy ny ankizy ty fa ny lehilahy amin'ny mahalehilahy anahy de tonga de manome consigne ho an'ny vehivavy zay mihena za moa zany tsy de tia manabety vehivavy zany satria raha normalement tokony anely vehivavy zay tokony anaratsy vehivavy zay tokony tsy aro vehivavy zay fa za manome consigne foana hoe mora fatarina kely zareo reo bandy reo rehefa mampirafy tany ambola any teny hoe aron-drambony ny sotapaka raha amin'ny zavatra ratsy kosa hoe tsy mety fa raha hoe amin'ny zavatra tsara mety raha mba mentorevitra kely hoe ahoana nafatarana anazy ohatra hoe tam'izany zao foana nataony dada rehefa tonga nefa rehefa teorina osan'io vilata de ohatr'izay le izy lehilahy zao ohatra hoe kisitingitana be izy taloha de tateorina izy lasa manambitamby be efa tokony mailana maman efa maninona lasa manambitamby be papa fa maninona lasa niova be papa na au contraire n'izany manambitamby be mihitsy izy taloha avy eo izy lasa bebe kisitana kitakita tsy manome teny mamy tsony taratara va moditra miditsy an-trano misy koa nefa tena tsy mahavita zany rehetrarehetra zany izy tsy mahavita mifamaly izy tsy mahavita ninina izy fa de mamo a ny zavatra ataony zany hoe manary anina ve sa hoe ahoana manary fisainana ve nefa rehefa misavana iny toka de verina ihany ohatsy zany zavatra afaka resahantsika anatin'ity resaka fifampirafesana ty daholo de ampikely anazy ihany a lehilahy afaka mandevitra be ny lehilahy fa ny vehivavy any ohatrany tsy de tsy haiko aloha nao aminahy ihany fa ny vehivavy ohatrany tsy de tia mandevitra zany tsy de tia mandevitra zany vehivavy zany a mifanohitra am'izay lazainay tamin'ny teo aloha fampirafesana kosa aloha zany anjara vehivavy zany zao tsy hoe ao amin'ny tokantrano koa mijery fa eny fiarahamonina mihitsy mandeha ohatra zao ny adevitra ao an-trano ohatra hoe ataontsika hoe inona re zany inona ny tena lokony lanitra de vehivavy tsy anaiky diso zany tsy diso zany izy le ciel io rehefa hoe lokon-danitra de inona indray inona ny lokon'ny soavaly fotsy Napoléon io fotsifotsy de inona indray
izy zany to de vilikaira be le vary tsy miraha hoe de filikara hoana vehivavy zany téléphone ahoana zany le vehivavy zany miteny hoe inona lokon'ny lanitra de eny ohatra iny azoko an-tsainy zany hoe ny vehivavy zany tsy mety hozongozona amin'ny heviny zay kosa angambany tena tsy azo zogozona amin'ny heviny mihitsy izy ary izy a tsy manaiky diso zany aloha tena zany ony alefako anatinatiny kely le ohatra fa lasa tsy takatsika ohatra zany zao mandeha kotombola ohatra zany vehivavy tena malaza manana disque dur amin'ny saina mihitsy tatidiko daholo izy izy mikôty rehetrarehetra fa ahoana novainao le compte eo mahatonga andadely tena de efa soratana amin'ny carnet raha tsisy io atsipia mihitsy hoe tsy izy ty nefa io le izy ditiko le tamin'ny an'iny e nefa io le izy ty Louise ty izy ataona ahoana am'zay ary de nefa io le izy kosa sa tsy ho aloha e tena tsy le izy ohatra eo am'zay mandefitra ny lehilahy tena mandefitra ny lehilahy ohatra anankiray zany fa mbola be de be tsy hoe eo amin'ny tokantranoko zany fa eny mazava loatra amin'ny fiarahamonina zany de hitake tena mandefitra le banky de ao anatin'ny fandeferana iny nitarika zavabe de be hoe kalany ty zany tsy azo daosina tena tsy refa sy manidy eo am'zay misala le maniry le tany maniry le tany de vehivavy eny tsy mandefitra am'zany mampaniry ny tandro fotsiny zao le lehilahy rehefa mitazona ny hefiny le vehivavy iverenako le hoe lanitra manga teo fanoarana nandraisasea le lanitra manga de hoe lanitra io mangamanga fa le vehivavy kosa aloha tsy teny mihitsy a hoe le lehilahy miteny hoe lanitra io mangamanga de ozy le vehivavy hoe menamena io de ozy lehilahy mangamanga io fa le vehivavy a no mitazona ny hefiny hoe mangamanga io lanitra hitan'io fa le lehilahy no mety manao hoe gris io a marron io a zay kosa le izy aloha fa de le vehivavy tsy miova am'le manga tsy miova amin'iny heviny iny izy hoe manga satria tena manga mihitsy io lanitra io inona lokon'io rehefa amin'ny alina ao izy zany ony de mitovy amin'ny fahitantsika vehivavy azy tamin'ny émission teo aloha fa professeur de hoe lehilahy tena tsy mandevitra mihitsy rehefa manao ny adalàna izy mamela helika ianao manao izy mamela helika ianao mamao izy mampirafimpolo izy de mamela helika ianao de eo foana le vehivavy fa velonga io izy mba ho tratra ny indray mandeha le vehivavy tonga de tafely izy ndahoary eo am'le teny Jean de teo le hoe am'le vehivavy tena tsy manaiky diso mihitsy marina mihitsy moa zany tena tsy manaiky diso mihitsy ninina zavatra mitrango eo de le nazy foana de arakaraka le tenena anazy to de ampiakariny ny volume to de karetsaka be ohatrany inona zao re olona raha olona re ambaditsy refa misy inony ianao zany mba miezaka ny hoe miteny normal hoe ohatrotry zao ny eo aiva ohatra zao io am'izay ianao le ohatra hoe misy migraine be zany eo an-doha zany de tsy fantatra ntsony hoe inona ary ny andraisako an'ity olo ty na hoe ona ary ny andraisako an'za zavatra zany fa na zavatra tsisy dikany ary fa tena hitarina be ny bany tena hoe mandefitra hoe be fandeferana zany fa raha ny tokony ho izy konkoa zany hoe ampitomy mandanjalanja le izy mba misy fotoana le vehivavy mba mandefitra kely fa tsy hoe ianao foana manamarina zany de anaiky a anaiky a fa le teneny matahota io zany mora fantatra foana ny lehilahy zany rehefa mampirafy satria manko na le tena mamy avoaka ara lasa miena miena ao an-trano lasa tsy de mirarafiry an'le olo tiana ao an-trano fantatra foana io fa rehefa mbola ty lo raha gna le banty aza hitsykitsihana hoe mampirafy anahy ianao hoe inona ny lasa ohatrany tsy miteraka zavatra hafa mihitsy le izy zany raha de hoana moa zany raha tena ho ataoko zany de inona no ho ataonao eo tadidiko foana le teny le bandana ambekera 67 ary hoe tena zavatra mahitany lava hoe tena tsisy zao de forcena izy foana de tena miantso te hiantso an'io Andriamanitra mihitsy ala Andriamanitra midiny eto fa tena mba tsara fiaka de tena tsy mety mino mihitsy le vadiko ohatr'izay teny anazy ampiasany
de vao maika le izy ohatrany mampiteamoaka vava be hoe raha tena tanterahano zany 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 vavanao zany de mba ahoana kely zany sanao ary metiko masinao mihitsy hoe io le olona io zany zao miaraka zay izy izy de ina ny afaka ataonao fa tsy io foana ny endrikendrehany eo rehefa tsisy aloha le izy de aza endrikendrena de mba enona ihany aloha le tenen'le olona fanazavana hoe tsy miaraka aloha zay a fa hoe misendra tafaratalana fotsiny fa na mako taloha be iny fa tsy to de hitsikitrihana be hoe io fa hoe sipanao iny na hoe miaraka aminao mihitsy iny tena tsy mety mampanaonao foana mihitsy ohatrany Tsy mety le izy. hoe resaka endrika any ko zany ao tokantrano tena lasa mampanaonao foana mihitsy ety tena tenainiko mihitsy zany asa manendrika endra vehivavy hoe tena tsy ataon'le lehilahy le izy aloha de mba ekio zay tena tsy homanao fa tsy forcenao fotsiny hoe tena misy le zavatra zavatra tsy ataonao koa raha nendrikendrena iny tena lasa amin'ny atsaizo zany de hoe tena lasa mampaniry tampoka ahoana fidy misy ndray koa nefa ny efa fantatsy le vehivavy le izy fa tsy makalagy e tsy makalagy fa tsy ny zakany lagy e raha iala ary izy hoe mety hoe tsy zakany olo kafatsony le zanany raha ohatsy anambady hafa izy isaraka amin'le vadiny teo aloha fa miankina lelatsay le de aloha mandefitra fa tsy voatery hoe mila fatariny io fa misy kosa nefa manao mihitsy ny lalava mampirafy misy midekosy mihitsy de efa fatany io atsakany lagy ohatr'izay zay zay mihitsy le izy misy kosa ve misy vehivavy na de tsy hoe tsy manakale ary izy fa mety manakale izy manamaha izy azy izy fa efa natao ao aminy iny hoe andefitra de mandefitra izy de misaotra betsaka tamin'ny fiarahana farana sadika fotoanatsika mbola mampe mihitsy fa amarana fotoana satsika fa ty misy zavatra amarana kasy hoe ty misy zavatra amarana kasy hoe misy olona mitaraina oi ty le vadiko le ty tena manahirana ana tena fa ahoana manahirana lahy fa ahoana vadinlahy zany e tena manahirana fa ahoana le ty be mokondo be ohatrany kofboy koinako tsisy kofboy ihany zany be mokondo de zay ngely izy de vehivavy ihany mahazitsiny fa ao anatin'ny fitiavana ao anatin'ny fiaina tokantrano samy diso ny roa samy tompona ndraikitra ny roa samy manany maizy azy ny roa fa samy malemy sy tsinitsinina ihany koa ny roa rehefa miaina ao anatin'izay le olona anankiroa matesy io fitiavana io misy anefa tsy maintsy vita ihany io fitiavana io noho ny anankiray izay tsy manana tsy afaka iaina ao anatin'ireo zavatra ny tanysaiko ireo de zay sahaty ny fotoanantsika tapitra anao veloma fohifohy avy nareo efa dasy anao kokoa ny olona any a fa izaho de milaza aminareo zay mijery am'izao maniry ny andray anjara amin'ny fandarana amorom-patana misy ratovavy andray anjara amin'ny olana ara-tokantrano tsy maninona manorata fa misoratra eo ambany ny lahara tarbia azahoana ny lahara mpinday azahoana ny Malagasy TV fandarana amorom-patana de mandray anareo an-tanandrosy ampifaliana ary ampitsikitsikiana hatrany ndao ary anao velominareo mandrambiana to misaotra betsaka ny madame vony tantano lo nampandrosy de misaotra betsaka ampikiarakara de misaotra ny teknisianna rehetrarehetra de mba hanao kokoa kely am'le vady aman-janako ao an-trano ao raha mijerana am'izao fandarana amorom-patana zao de kokoa daholy de mandram-piaona ndray amin'ny fandarana manaraka saotra betsaka ny madame vony tatamina ndray a sy napiditra trano ohatr'izao de misaotra betsaka ho anareo teknisianna de mba hanao kokoa kely ho any dada Tsineny mijery amin'izao fotoana zao a kokoa de kokoa ny vady aman-janako a de kokoa amin'ny famille Cotorson sosapetsaka anareo tompony andraikisa sy volisatamo sy teknisianna de mba hanao kokoa kely amin'ny fianakavianao an-tanànao rehetrarehetra tsakanavaka hatramin'ny ankizy ololehibe de kokoa e mahafinaritra be ty fandaharan'ity de mirary solo no afaka teneniko voalohany a egny ane mba hoela velona ty fandaharan'ity a de manao kokoa kely a ho an'izay mahafantarana rehetra kokoa manokana ho an'ny vonjyrasata de kokoa ho an'ny vady aman-janako izay tiako be a de tsy fokonareo a de ela velona fandaharana tsy adino madame vony tatamo ela velona ny ianao a sy ny vady aman-janako ao otoy izany koa ny fandaharana ianareo teknisianna sy ny mpanaraka amin'ny fandaharana tsy tapaka de misaotra betsaka kokoa daholy nareo rehetra ary misaotra nareo fada